Ny fiadanan'ny tompo daholo indray no tononoko amintsika rehetra rahalasy ranabavy ao amin'ny tompo Jesosy. Ny mesazy izay ho ampitaiko amintsika anio dia tsotra be, très simple hoy ny fitenenana, juste fotsiny hoe mahagaga ny herin'ny rà. Averiko tsara hoe ny mesazy izay ho raisintsika anio dia tsotra be hoe mahagaga ny herin'ny rà. Amen. Alléluia. Teo afako davay ianao, misy hery amin'ny rà, ao amin'ny rà, sitraka oveno le voninota, mahagaga ny herin'ny rà, misy hery vaovao amin'ny rà, ny zanak'ondry de ny ampy anadio anao, ilay rà sarobidy. Alléluia. Ampy anadio anao ilay rà sarobidy, ny rà ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Teo fotsy anjobika vai ianao, misy hery amin'ny rà, ao amin'ny rà, rano velonana ny otanao, mahagaga ny herin'ny rà, misy hery vaovao amina, ny zanak'ondry eny ampy anadio anao, ilay rà sarobidy. Amin'izay rehetra atao dia tonono foana ny ràny Jesosy, ny ràny Kristy Jesosy. Averiko indray amin'izay rehetra atao dia tonono foana ny ràny Kristy Jesosy. Io no fototry ny finoantsika, ny ràny Kristy Jesosy. Ny bokin'ny Hebreo dia manambara fa tsy maintsy diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra. Ny bokin'ny Hebreo dia manambara fa tsy maintsy diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra. Mahery ny ràny Jesosy. Shalom.